Fomba fanao ny ministera ny fitantanam-bola-panjakana ny manatanteraka fivoriana mba ho fampafantarana ireo lalàna sy fomba fiasa vaovao mikasika ity ministera ity. Nitanterahana teto amin'ny efitrano malalaky ny faritra Atsimandrefana izany ny voalohany herinandro lasa teo. Amin'ny finance publique dia tsy maintsy misy foana fampiofanana ohatran'ireny ary voalaza ny didy amandala andalana zay. Zava-baovao ngamba anankitelo no zavatra sohidina teo dia ny fanatsarana aloha zany fitantanana ny piasa tsotra temporaire moa lazantsika azy na SCD. Ny fanatsarana andreo amin'ny alalan'ny logiciel informatisation le système ataonao hoe CGFP zay zany tafiditra ao anatin'izay zany ny fanatsarana ny karama ny SCD. Faharoa ny resaka fanatsarana ihany koa ny procédure amin'ny resaka passation de marché. Dia tsy maintsy atao affichage daholo zany resaka rehetrarehetra mahakasika ny tsenam-panjakana manomboka izao. Ny fahatelo nisy fanovana structure famille koa zany ao anivon'ny ministère hananganana ny division service izato tutelle collectivité publique, tutelle des établissements publics. Nambarany talepatry ny fitantanam-bola-panjakana fa amin'ity farany volana febroary ity no tsy maintsy efa tafiditra any amin'ny karama ny mpiasam-panjakana rehetra ny fisondrota-karama izay nampanantenay ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.